Piompy iray efa mananatra-kefa anatin'ny sehatry ny fiompiana tao amin'ny commune Soanirano, district Tolaniaro, i Dadabe, Rakotofiringa Dieudonné, voasafidy nitetika Sakazef, hisitraka lainomby tsara taranaka karazany Brahman, avy any avaratra, anatsarana ny taranaky ny omby ao atsimo, ialana amin'ny fifangaron-dra. Roa taona izao no niara-niasa tamin'ny tetika Sakazef, ary niavaka nitosika nentin'ny tetika asa, ho fantarana sy ho fampiroboroboana ny fiariny. Romby fitopolo taona amin'izao. Niteraka zaza enina fa lehibe aby ireo dia nanomboka ny 2013 aho tonga teto. Ny ray aman-dreniko taloha tagny ny piompy aby ireo nanomboka hatra miterahany hatra amin'izay teto zay teraka. Ray aman-dreniko ny piomby ary hatra amin'izao. Dia io nilovako za rehefa tonga taty aho dia nandovany nanohy le fiompiana omby. Hatra amin'ny asako niara-niasa tamin'ny Kazefa tamin'ny 2021 namboly balahazo eny aloha nataoko. Dia vokatra le balahazo dia namidiko any an-tsena agny dia hitako fa nitombo tsara le fari-piainako zany. Dia faharoa tamin'ity taona ty moa ny Kazefa amin'izay misy nahagnatsara ny taranak'omby zay nampianariny anay. Ny tiako singanina avao zany, tiako hatreho eto hoe sambany tamin'ny tantara aty Anosy no nisy projet ny zara omby. Tsy inona zany fa ny tanjon'ny Kazefa angamba sy ataoko angamba fa ny tena hanatsara nofo no hanabe vata ny omby karakarainay hanatsara taranaka aty omby Anosy atiky. Dia tsy inona zany fa misy agn'omby reo lahin'io avy Diego. Le vaviny avy any Androy agny fa tanora agny nameny anay tamin'izany. Dia andrasanay amin'io vaviny io zany hanaovanay insémination artificielle omby asa tsy aiko any ameny mystère zay ampiarahanao matoka fa omby tsara taranaka zany izy ampiarahany am'le vavinay io. Gn'antony tanjon'izay zany mba hanatsarana gny mahazo viandy zany omby aty no mahazo nofo sady mitombo hahavo ary be vata. Dia gn'anton'izay mba mitombo koa le vola azo raisina amin'izany fotoana zany rehefa midinao an-tsena eny izy. Efa nahazo fampifanana tamin'ny Kazefa izy mahakasika ny fitantanana ny omby, ny fiompiana, ny sakafon'ny biby, ny tranony ary ny fahasalamany. Dia nanomboka 2022 amin'izay nisy formation mo avy amin'ny Kazefa mikasika fiompiana omby. Dia tamin'io zany voafatina zahay misy telo mianaka zahay eto fa sapany zany zahay mikarakara biby. Salamiko manokana zao manana fiompiana omby aho fa araka ny tantarako teo razanay fa niompy omby aby. Dia tazany amin'izay zay agnatin'ny bokin'omby eo fiarahana miasa amin'ny vétérinaire privé eto hitan'izay fa manao vaccine no manao mangala kankana no mahakarakara tonga le fotoana manindrona an'le biby. Rehefa marary izy dia mahakarakara biby zany. Dia zay ngamba aho nagnisan'ny fidianany anay dia atao hanao paysan pilote amin'izay dia igny amin'izay manatombo afaka atokisany Kazefa zany fa hanaparitaka le ino ty le taranak'omby le mivoaka avy eo. Misongadina ary tsara fihavanana eo amin'ny fiarahamonina i Dadabe ka afaka mifandray amin'ny manodidina. Zava-dehibe ho an'ny tetika Kazefa tokoa izany satria antony nisafidianana azy hisitraka ny omby ka afaka ifampizaran'ny tombotsoa iombonany rehetra amin'ny fifampimbiasany ny fampiasana ny omby lahy entina hanaovana ny fampana rano. Za Rakotofiringa Dieudonné piompy aty Anosy aty Amaromisiko Soanirano manome toky any Kazefa fa hikarakara an'ireo biby napetraka aminareo ary hanaparitaka azy amin'ny manodidina ary hanampy an'le manodidina amikarakara mikasika ny fiompiana omby mba ahazoany taranaka tsara. Dia fisaorana no atolotra ny Kazefa sy ny ministère ary fa indrindrandrindra ny Banque mondiale zay namasy vola anazy. Antenainy ny fiovan'ny fari-piainany mba hivoatra hatrany ary ho lasa sangany izy ka hitondra fanatsarana eo amin'ny fari-piainany sy ny tokantranony ary fiarina maharitra ho azy ireo sy ho an'ny faritra Anosy mihitsy izao tsara fanararoatra nomeny ny tetika Kazefa azy ireo izao.